Tomasina tompokoa berisarabedana be anareo ato amin'ny Sisel TV radio mandray anay a eo rassemblement des citoyens responsable mandalo eto Tomasina. Ny antony-dia efa fantatsika rehetrarehetra ihany a fa raha mandeha mitomba tany amin'ny taona 2025 dia samy mitaka voaka malagasy an'izao ovao le rafitra. Tsy misy tsy malala koa nefa fa ny RCR dia mitaky an'izany fanovana-rafitra zany efa ampolo taona ny mahery zao a ary tsy mitsahatra izay mitety-tsaritra manazava amin'olona hoe inona moa le zavatra tiana resahana ao anatin'le rafitra. Ankoatran'izay a dia ny antony-dianay zany dia manofana ireo tanora na olombebe resy lahatra amin'ny fanovana-rafitra mba hivoy an'izany fanovana-rafitra zany hoe tsy hitafavoaka velona eto isika raha mbola irafitra mifehintsika io a no misy eto a dia voatery izahay a manohy an'izany firizam-paritra izany a satria raha miala eto izao izao a dia miditra ny afaty betafo mandoto miandovazo mahabo morondava manja morombe toloary analavory itoky veloa eveta ampany tonga tany amboasary tono ambovore makany sloganareo raha teo marina fa iarahafitra mitady zany marina izany mba hatongavantsika amina fiainana tsaratsara kokoa efa latsaka kaperena ny firenena. Makasika anao président amin'izay fanazavanao ny fotidianao eto Tomasina izay misy ny lamina izay napetraky ny fandaharana ny zana-bahoaka andriamatoa Filoha ato anatin'izao fandaharana manokana izay nanasananao izao manokana isy ny andaram-pirenena zay tsy maintsy ho apetraky izy ireo rehefa tonga ny fotoana ahafahana mametaka an'izay fanontaniana izay fa ny ady-toananay ny fandaharana ny zana-bahoaka koa zany ny andriamatoa Filoha Lazara Jean-Pierson makasika ny RCR manokana izay nohara rotinay no amin'izao fanalovanao zao izay mbola isaoranay ny fanasana ny fatongavanao namaly ny fanasana ny fanontaniana petraka andriamatoa Lazara Jean-Pierson ny anarany fikambanana RCR ny RCR zay ina ny fanazavana anazy raha ohatra hoe responsable citoyen responsable manahoana ny hoe fanazavana an'izay satria amin'ny teny gasy zany hoe rahaina ho azo ny vahoaka malagasy tsy hitanay tsy mitedy amin'ny Madagasikara izay satria mitamba be ny olom-pirenena io nampiraisiny andraikitra samy mandray andraikitra zany tsika nareo zao naka andraikitra nanasana eto samy mitazona andraikitra tsika rehetra eny fiarahamonina atambatra zay olona rehetrarehetra zay Madagasikara ho tafavoaka tsy amin'ny alala amin'ny parti politika ray rehetrarehetritsika atafavoaka Madagasikara dia zay natonga le anarana satria koa misy malagasy any ampitan-dranomasina any dia nasiana anarana amin'ny teny vazaha saingy le anarana amin'ny teny vazaha moa manavanana ny olona satria foy le RCR no le hoe tolona le tolona tambabean'ny olom-pirenena nampiraisiny andraikitra ny RCR mora tononona kely izy fa rassemblement des citoyens responsable misy citoyen na firenena malagasy era zao tontolo zao tsara manamarika fa ao anatina firenena 10 RCR malagasy any ivelany any manana nationalité malagasy ary izay a taloha natongavana eto dia avy tany Marsay
tany Lausanne, tany Suisse, tany Genève, tany Paris ary tany Berlin nampanao ny formation nataonay teny Tomasina io satria ilayntsika daholo ny malagasy rehetra fa ny manahirana antsika hatramin'izay dia mbola mifanilikilika dia izay no tsy mahatafavoaka antsika ao anatin'izao krizy miverimberina izay. Mbola pizopiany ny fanontaniana dia ty amiko andriamatoa Lazara Ferson mbola mahakasika an'izay hoe RCR zay inona no mety hoe antony manokana natonga ny flot national hoe andao ampandraisana raikitra ny vahoaka ao anatin'ilay fikamana. Raha momba anahy manokana tsara ihany afantarany vahoaka zay satria za manambady amanjana ka avy any Ambatondrazaka niasa teo anivon'ny banky iraisam-pirenena nandritry ny 7 taona dia nanao analyse maro satria analyste amin'ny postako tao dia mahafantatra fa ny taninalita vahoaka amin'ny firenena rehetra dia miainga avy amin'ny citoyen na ny olo-pirenena fa tsy mahazo manofinofitsika ka isy mana ilatsika avy any ambony avy any na misy olona navitra atsika eto fa tsy maintsy isika no mena fahefana dia miainga avy any fotony mifandray amin'ny citoyen responsable rehetra tadiavitsika reo olona reo no manangana Madagasikara vo afaka manatelitsika fampanosoana hatramin'izay ny vahoaka dia mijanona hatreo amin'ny atao hoe fifidianana tsy fantany avy hoe vola aiza ny defain'ny candidat manao propagande nefa mandany 500 milliards 1000 milliards le vahoaka faly mandray t-shirt avy eo le candidat mandotrosa alainy ny taninao alain'le tompon'le vola ny taninao averina vidina t-shirt averina vidina kaskety satria ny gasy faly mandray fotsiny fa tsy mba nieritreritra hoe izy moa zany nametraka ny flo io fa tao ohatran'ny faly mandray fotsiny dia tezitra ny olona rehefa mamita ny RCR hoe tsy mizara nin'inony satria efa zatra ny zaraina foana reny ny tambony lafitsika zao ny milita fort de France lafitsika ny cobalt amin'ny Moramanga lafitsika ny chromite ny tsara tanàna lafitsika ny bauxite amin'ny Bealanana lafitsika ny pétrole amin'ny Tsimororo lafitsika ny soufre any Morondava lafitsika ny zirconium amin'ny Mora FMB lafitsika ny volamena betsika lafitsika ny volamena ao Mananjara lafitsika ny fer Soalala lafitsika ny fer ny fasimety a Manakara tsisy raisina sonitsika satria zatra mandraika misy tambo ny tompoko reny vola ireny fa rehefa tsy ametraka itsika hoe ndao isika mihitsy no andray atanana mba tsy ho vidina vola intsony fa vidin'olona vola tsika hatramin'izay zay mahatonga anay mitodika amin'izay hoe rehefa mbola tsy anao malagasy ilo dia aza mbola miditra fa rehefa tapa-kevitra malagasy hoe ndao mba moka na ariary zato azy ho an'ny taranaka dia tsy azo amidy tsony le arem-pirenena fa amidy ny mpanao politika io takaly ny volana propagandy ofana hélicoptère vidina t-shirt vidina kaskety zay no natonga anao hoe ndao hitodika any amin'ny fiarahamonina. Zay tenin'ny président ny resaky fitenenana kely satria amin'ny mazana vahoaka dia tsapaka le izy hoe hatramin'izay zany teto Madagasikara dia misy olona dimy misy mpanakarena tena mpanakarena dia misy mpanampanakarena dia misy mahantra dia misy mahantrantra dia misy fadiran'ovana dia ny fitondrana dia no tazoma ho an'ny reto fazy anankiroa reto fa tsy apita any amin'le karazany anankitelo izay farany ambany mihitsy ho an'ny président manokana raha ianao hoe ampandraikisana ndraiky ny vahoaka ve zany no hitady vola anaovana andohan'le caution ozy tsika mifilaza anazy ao anatin'le filatsahana filopirenena sa avaiza ahoana ny assuren'ny président fa tsy misy olona no anara-vola ny président ankoatry ny vahoaka ao nefa ianao ilatsaka filopirenena tsy ho azotsika sakalana ange zay tianoana raha lesy lahatra fa farafaratsiny tsy voavidy vola le président rehefa misy vahoaka nandray andraikitra ao anatin'le izy satria zao fidy député tsika zao solombava ny anary solombavam-bahoaka rehefa maka mpisolovava ave ianao tojo iza miantoka vola ianao sa le mpisolovava ianao miantoka vola naka solombava-bahoaka nareo iza nandoha vola le vahoaka sa le mpisolovava ndray no nasaina nandoha caution afaka misolovavanao ve n'olona mandoha vola tsy solovavanareo zany izy fa tsy maintsy solovavan'izay nandoha vola izy raha mahita lalàna anankiray ianao amin'ny anaran'ny Tomasina député fa 400 tsika zao hatramin'ny siny faleovatena mahita lalàna ve nareo anankiray hoe ty lalàna avy an'ny Tomasina mba meo zany raha mahita nareo nisy ny solovava ve zany anareo eny
amin'ny fihinanana satria zay tokony hoaninareo zany no hoanina ny antony nandoa 100 millions izy tamin'ny caution aiza zany namererany vola io nandoa vola izy tamin'ny propagande nandany milliard izy amin'ny propagande aiza zany namererany vola io ianareo zany mino mandrakandroany 9 taona 9 taona rino falevatena fa misy olona tsara fanahy be any iantoka milliard dia aveo izy misy olona vavanareo dia zay no mahatonga le fanapara-pahefana satria rehefa mahazo fahefana izy rehefa aveo tadiaviny le vola amin'ny 12 alina izy mitondra bulldozer maka ny taninao satria ilay patron le tany mila verina ny volan'ny olona tsy maintsy amity zavatra ty ny espace vert rehetra era Madagasikara io fa tsy tomasina rehetra lafo tany mpanjakana lafo trano mpanjakana lafo tsisy raisiny io noho izany tsy voatery vola ny participation na ny fandraisana anjara amin'ny vahoaka fa mba olombelona ihany ngentsika tojo fa maninony tsika dia manaiky vira viraina amin'izay vola mba nisy fahendrena ihany nge malagasy teto hoe aleo verintsika alakalam-bola toy zay verintsika alakala-pihavanana fa rehefa tsy ho tonga sainy tsika hoe ho vira viraina amin'ny vola isaky ny ho avy fifidianana dia ho avy ndray zao fifidianana efa mimana indray tsika zany ho vidin'ny olona ka ianao ve matadidy raha nividy olona anankiray na vidy mpivarotena ilaina ve mitadidy le mpivarotena raha ohatra ka nividy ianao tsisy mitadidy ianao zany raha mividiny ianao fa nitadiavinay dia vahoaka tsy voavidy vola na tsy manam-bola azy fa raha faratsiny tsy mivarotena fa izy no mametraka hoe ity misy hevitra tsara hitondrana le firenena dia amin'izay fotoan'izay zahay a tsy voavidy mpanam-bola efa nomen'olona vola nge zay fa tsy nety tamin'ny 2023 zay a nanangona vola tamin'ny vahoaka malagasy olona ray alina nitadiavinay arivo nandrotsaka cotisation niemotra zay na averinay volan'ny olona na dia fa azo azy l'équation 1 milliard satria tsy vola nitadiavinay hitanay le vola zay fa mora anao cotisation tsy ahita miaraka amin'ny diaspora fa tsy ampy zany rehefa tsy mandray anjara voaka malagasy noho izany tsy vola nitadiavinay aminao fa ny fandraisanao anjara mampatsiaro ny tarabelona aminao hoe ndao mba ialana ty fivarotatena ty fa nivarotena tsika mianakavy io dia aza manatena ho ajain'ny olona zany rehefa nivarotena tompoko tsisy fanajana miendrika an'izany noho izany ndao mba handray andraikitra hitambatra ny olona rehetra zana-bahoaka ianarana entinao zanak'izy moa zany mazavabe zany noho izany raha iza zana-bahoaka ianao zana-bahoaka raha isika zany le terme vahoaka hoe tsara am'izay mba handray andraikitra fa tsy vahoaka manipulena hoe ary indray zao spectacle adiny ray 300 millions nge spectacle anaovana propagande eo amin'ny ville anankiray izy amin'ny antoka n'izany vola zany ho averina zany rehefa tonga eo le mpitondra averina ny amin'ny patron zany dia alaina eo ny amin'ny finance publique alaina eo ny amin'ny carburant itsika ve dia manaiky fa ny carburantn'olona anankiray 50 millions d'ariary 50 tapitrisa ao anaty finance publique ao an'ny fanjakana zany ka raha manam-pampianatra 10 zany 50 millions d'ariary zany anaiky zany ve tsika satria tsy maintsy mamerina ny volany le candidat rehefa tonga eo itsika ve dia anaiky fa priman'olona anankiray dia raha tsika anay zany 100 millions d'ariary zato tapitrisa priman'olona ray fotsiny ka raha manam-pampianatra arivo zany dia fa rapitsy olona io mavidy t-shirt ka ilatsaka flo izara t-shirt aminareo dia andray t-shirt anareo dia mitoma andray 100 millions d'ariary ray izy amin'ny heritaona inao nahazo t-shirt na ray alina 2 alina farany lafo zaraina 5 zany ao anatin'ny 5 taona izy mitondra mahazo 4 arivo isa-taona zany miazy 100 millions d'ariary isam-bolana mety aminao zany ka rehefa tsy andray tomasina rehefa tsy andray ndraiky tavoaka malagasy matezitra ny olona zany fa zay ny marina ka rehefa anao marina ianao anao ny rariny anao ny isiny dia itsina l izy a misy fery eo dia tsy safosafoana tompoka rehefa manala fery loarana na maimbo takininareo marary takininareo dia loarana manala fery dia ndao loarana l izy a dia ndao averina amin'ny lona le mamalagasy antsika fa izay no misy sabaty zany hoe ndraiky sa no tadiavin'ny président ho an'ny vahoaka malagasy rehefa amin'izay fotoana izay raha ohatra hoe olazaina mahitsy be amin'ny vahoaka malagasy inona zany ny anjara ndraikitra tena andrasan'ny président amin'le vahoaka malagasy ianao fa marina le foto-kevitra dia ndao vaina le rafitra nareo eo a dia tsy manaiky
fa maty io raha fanabeazana io ao anatin'ny 90 taona faritra tsinana faritra nalanjoropo tsy misy école na ray eto mampianatra mamboly vani nefa zay ny arenanareo tsy misy école ray eto mampianatra mamboly girofle nefa zay ny arenanareo tsy misy école ray eto mampianatra manodina girofle na manodina vani tsy ampianarina anareo akory ny zavatra mitranrenanareo eto voaty arenareo manondrana de ny olona any baiko ny prix de zay prix tena anaovana azy le prix raha teo baiko ny patron satria patron nanoanan'le filoam-pirenena de zay ty midialan'ny patron io de any iverana izy makatombo zay ny tianareo manaiky fenareo fa maty zandrampanabeazana zany raha maty zandrampanabeazana zany de hovaina le fanabeazana ndao mba omena fahalalana taranaka malagasy manera Madagasikara zay anay loatra mianatra mamboly vary ianareo mianatra manodina vani mianatra manodina girofle ny any atsimo atsinana mianatra mamboly kafe filièrany atsimo atsinana izy sociologie e kafe mibetsaka eo ny tany aminay nge philosophie e vary mibetsaka eo aty aminareo filière inona nefa tsy mifandray am'le réalité koa le fanabeazana izany tsy mahininina atsika io a fa tsy nampianarina atsika no mitrandraka ny arena atsika fanabeazana fotsiny zay fitsarana nareo re de tsy mahita fa maty io raha fitsarana io ka raha avy any maro antsetra anao avy any mananaravaratra anao mivery akoho any maro antsetra anao tsaraina fre maro antsetra dimy alina sy rahetry fidy le akoho ro alina mba ty hitadiny rariny io anao zany iakatra fitsarana telo esy laninao fre itoren'le akoho ro alina mbola ny itoanao fre zandary anakoroa sy viety zay mbola itoanao vola ny avocat ray tapitrisa mahery zay mahazo rary ny vianao am'zany ra ohatra ka na resy tokoa renao fa tratrany le mpangalatra koa de mikatra amin'ny maro antsetra izy mahita rary ny vianao miverina vidina akoho ro alina ilaina maty zany raha mpitsarana zany zay no mahatonga anay hoe tsy problème na olona io la ny andro eto fosiny tsika nova-mpitondro fa raha mpitsarana maty tsy mandeha amiloniny io maninona raha meteka fahefana ny olo dehibe mitangalamena fa halatra koa ve eo a de tsy maintsy miakatra ny tanarivo mianatra an'izany de zao fitsarana halatra koa hain'ny olona any maro antsetrany any maro lambo miaza voka any maro lambo anao miady tany dakatra tamin'ny matavy ianao de ny mpitsara tia tamin'ny matavy no mandidy hoe andotojo ny tany sa any tefy nga izy mbola tany maro antsetra ny tany maro lambo raha ohatra ki tsara ady tany any izy de mbola ianao miantoka freny le mpitsara midina amin'ny maro lambo otrino fre mbola akoatran'ny vola takiny hafa aminao raha corrompu le mpitsara mandany efatra tapitrisa eo ianao de mandany efatra tapitrisa ny andaniny rehefa samy miady tonga any maro lambo mpitsara atsolo ny tangalamena anizy hitany io de mamaly tangalamena io antojo io ka inona zany lana le mpitsara fa le tangalamena nge zany de navita le fitsarana le fahefana ny olona any amin'ny fotony andray atarana no avy ny otoerana fa raha mbola iandro io tsy hoe any Antananarivo ihany fa nay fitsarana io ara tsy mety io raha eto tamin'ny matavy ka raha olona very maro lambo no mangalatra koa no mangalatra mangahazo de atya tamin'ny matavy ny tsaraina satria tsisy fa fitsarana akaikaiky eo zany rafitra zany tena hoe maty roa zay tsy resahantsika tsony a ny rafitra fitantarana ny administration tonga tamin'ny matavy zay nga misy adresy eto isaka no mandeha zay a de tsy maintsy mitondra olona aiza le adresy misy anareo tonga avy aty de misy pompe zay eo de hoe miditra miakavana de misy rano zay eo de somary miakavy eo a misy poteau de apita amin'ny poteau e misy nga misy adresy eto firenena inona no entinareo tsisy adresy ohatra maro zany ka rehefa tsisy adresy ho avy ny examen BPC zao amin'ny latsinainy ny convocation nga ho tonga ny tranonao enao no maka convocation any amin'ny lycée mbola convocation ve ny anarany nga ny verbe convoqué nga midika hoe zany manantonany tiana tenenina de hoe maty daholo ny raha fipitantanana ray manontolo ka rehefa tsisy adresy ny firenena nga my polisy afaka manao ninina iantso polisy anao amin'ny alina aiza misy anao Tanamakoho aiza ko aiza ino tenenao polisy ny andro alina efa tsy ohatry le taxi foana batainy ny fitaovany ho ataonao repère lasa daholo ny olona rehetrarehetra tsisy repère ianao miantso pompier ianao amin'ny andro atoandro ina ny ataonao mainy tranonay aiza ny adresy omenao amin'ny pompier ny azony pompier atao sety hoe aloha iakatra tsara ny afo de hita le setrika hoe ry le tranomay de zany zavatra zany ve de mbola tsy ahatonga saina atsika hoe tsy mety a zany rafitra zany
itsika laha ny andro manonga-panjakana fotsiny hoe dao ndray soloana filoam-pirenena dao ndray soloana nan'olona tsika zao mivavy e le olana de raha miteneny zany amin'ny feo mahery zay satria marary anay no mahazo le vahoaka de tezitra ny olona hoe bevava be nareo a miavinavina be nareo ny manasitrana fery tompoko misy dokotera manatrika eto taiza mbola nisy dokotera nanampitamby anao rehefa tsindromina ianao rehefa mila tsindromina anao de tsindromina de rehefa mila tsabona le firenena de tsabona fa tsy ho tambatambazina n'olona hoe nda narera olona mba ho tsabona noho izany nda ho tsabona le firenena de atsonay le olona rehetra mahatsiaro fa mila olona ndraikitra mahatsiaro fa mila miverina fahamarinana antsika ratsy zay a tsy tafavoaka amin'ny fanovany-rafitra fa rafitra telo fotsiny zay ndresako zay fa misy rafitra mampolo maro eo a maty daholo io rafitra rehetrarehetra io a tsy zavatra mifonctionne tsony eto Madagasikara de niaza mba mikarakara taratasy anampiasa-mpanjakana de niaza mba miady tany de mba niaza misy manatsatoka hazo eo amin'ny taninao analan'io azo eo ianao mivadika ampianalina io midragadra kely aloha anao tsy alanao io azo io anazy zany ny tany inona ny ataonao zany rafitra fianamantanytsika noho izany a tsy nisy nanomana zany rafitra zany teto ny RCR 9 taona zao nitolomana an'izany fanovany-rafitra zany a zany a ny ilainay an'le vahoaka hoe inona ozy ianao ny andrasanay amin'ny vahoaka ny andrasanay amin'ny vahoaka zany rehefa resy lahatra izy de izy ndray mba mandresy lahatra ny namana mandoro zareo mba voaina le rafitra fa maty eto tsika hifamono eto tsika raha zao fandehany zao a tsisy code de la route tsoninge eto e efa nalevina impito mandrifitolona zany code de la route zany rehefa tamin'ny Matavy de ao manontany olo ahoana ny code de la route eto zay tonga aloha zay mivaliny noho izany miandry kely fotsiny tsika io de korotana ambony ambany eo a tsy misy afaka mandamina an'io zany fa kosa tompony ho fantatry vahoaka ny rafitry hovasika fa le fitenena ny rafitry avao zany sy mbola mazava amin'olo misy rafitra ino aby e rafitry hovasikany isaritasika ke za aloha raha hitainao de vominagnaraka anao am'le fagnova rafitra fa le rafitry hitaritako n'olo zany ino rafitry io isaritako iresako sady za moa mbola président du jeune grand sud-est koa mba miresaka amin'ny tanora aho hoe izao ne rafitra tsara ovagna am'izao io e satria ty rafitry ty lasa politiser le raha mbola iainasika am'izao ne tsisy raha mazary misy gn'anahy zany etiako agnotanigna amin'ny président fa anao amin'ny tantara hoe fagnovagny rafitry de ambola velo ino moa ity rafitry hovasika ty satria tokony tsinjaraisika amina liste misy zany le raha hindesisika amin'ny vahoaka satria raha za zao e rafitry da hitako fa tsy mazary io rafitry hitondrasana anazy io satria atao rafitry raha teneniny mpagnano politiky fa misy misipaky koa gn'ambadika ary tsy rafitry gn'agnaran'izay satria nitakisika zao de hoe za zao mbola misy fanantenako hoe e concertation nationale sara le hitondrasana anazy feofovaly koa raha ampelantagnany e mpitondra koa le zavatry niainga avy tamitsika amty amin'ny base ty fa gniovana ary koa zay ne problème asika io e raha vo tonga le raha avadika mpagnano politika amizay koa ame mpitondra koa sy gny raha nitakisika ny sorata asika igny no taterahany e mpitondra lasa very maina fosiny zany e nagnanaovasika nle hoe concertation nationale mila gne hevitry nna avy manomboka avy amin'ny ambany jusqu'à ambony hoan'ny mpandraraha hoan'ny raha jiaby sy mbola misy eo misy mbola problème asika président inona zany le fanontaniana apetraky ina le rafitra hoentana de le rafitra hoentiny zany e fanontaniako ino e rafitry hoentysikany ho tantarainay amenamanay satria tokony sy tena kely le rafitry mba hahafanay ny tena menamana misaotra anareo ny eno mankasitraka tompoko zay mihitsy ny antololay a fitetezanay faritra hoe ahoana le manova rafitra de anjaran'ny ekipa ty amin'ny faritra am'izay manazava amin'ny olona e ohatra zao le manova rafitra de inona le rafitra hovaina satria afangaro izy io matetika raha nanova rafitra tsika de rafitra politika fotsiny kititsika tamin'ny 72 91 2002 2009 zao tsika
mbola tady verina ikitika rafitra politika indray nefa le rafitra resanay a tsy politika fotsiny satria raha mijeryny rafim-piarahamonina itsika de samy mahita atsika efa maty any rafim-piarahamonina malagasy maty ny fanabeazana ny fiarahamonina nefa de miainga avy amin'ny fanabeazana io ohatra vitsivitsy ny raisiko teo a tamin'ny resaka fanabeazana fa ngamo ampianarana ny an-tsekoly ny kolotsaina eo amin'ny toerana misy olona anankiray afaka manazava ve eto amiko mahatonga ny anarana hoe salaza may ohatra tsy ampianaran-dakilasy ange zany noho zany a miainga any amin'ny rafim-piarahamonina zay tsy maintsy miainga amin'ny kolotsaina malagasy de ny rafim-panabeazana no mitondra an'izay mba hahafahana manova le fiarahamonina rafitra ray zay rafitra ray faharoa ny rafitra politika zay teneniko teo hoe ny rafitra mpanara-maso eto amitsika de tsy mpanara-maso ny anarany fa arahana maso tsy mahara-maso ny mpitondra ny député fa io a mila miova rafitra hafa mahana zay rafitra zay ny RCR fa raha izay fotsiny anaovantsika émission de tampitretiny adiny roa farafakeliny fa amin'ny ao anatiny raha fitinina le izy a de amin'ny rafitra zay hoentin'ny RCR de mitsangana atao hoe filan-kevitry ny olon-kendry de misy olon-kendry voafidy avy any amin'ny fokotany reo solotenareo a mifidy miakatra makao amin'ny commune de avy any amin'ny commune mampiakatra makany amin'ny région de zay mijanona any amin'ny commune no mpanara-maso ny commune zay mijanona any amin'ny région mpanara-maso ny région ary zay miakatra any amin'ny foibe mpanara-maso ny foibe zany hoe anomboka eo a de tsy miandro tsony isika an'lay hoe misy fifidianana conseiller régional mbola tsy ary vita io hatram'izao noho izany a tsisy mpanara-maso ny chef de région hatramin'ny 3e république makaty efa hitra efapolo taona tsika zao mbola tsisy mpanara-maso ny région tsisy mpanara-maso zany a ny mpanatanteraka era Madagasikara fa manao zay daniny kibony a ny mpanatanteraka tsy afaka manara-maso akory nareo na ny mpitsara na ny mpiasan'ny domaine ne tsy azonareo arana maso be dehibe ny mpiasan'ny domaine karakara tany eo le tatsa de teny eny hoe menao 1000 mètre carré de avitaitsika io de lasany 1000 mètre carré de mahana tany be dehibe le mpiasan'ny domaine izany natao anara-maso an'ireny tsy misy rafitra intsony a manara-maso an'ireny noho izany a ny rafitra mpanara-maso no amafisina ao anatin'le rafitra politika ohatra ray faharoa zay ary ny rafitra toekarena satria telo izy rafim-piarahamonina rafitra politika rafitra toekarena ao amin'ny rafitra toekarena de fantatritsika fa ny valopolo-isan-jato malagasy de miasa eny ambanivolo ny fandanimbola fanjakana nefa dia 10 isan-jato ihany no makany amin'ny mpamboly sy ny piopy noho izany a raha tena atafavoakany Madagasikara tsika de andao hitodika any am'le valopolo isan-jato zany hoe le sarababem-bahoaka mihitsiny a no andaniana vola amronana asa de ny fambolena sy ny fiompiana tsy misy asa any ambanivohitra any tsy misy sécurité any milefa makaty an'ireny vohitra ny olona mitarika posy de zany no mahatonga ny korotana rehetrarehetra io olona avy any ambanivolo any daholo io a fa manao exode rural miala avy any ambanivohitra izy a satria tsisy ninina any satria ny fanjakana tsy manao barazy fanjakana tsy mividy zezika fanjakana tsy mizara masom-boly fanjakana tsy manampy mpamboly de ny aza vony fambolenao vony cyclone mampamangitra ilo fa mihery taona ndray raha ho tafarina noho izany a ao amin'ny rafitra toekarena de miverina amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny rafitra etretinay miaraka reo rafitra anankitelo reo a zay tsika vao tafavoaka fa raha nova rafitra politika fotsiny tsika nefa tsy vitatsika ao anatin'ny fifanarana ny rafitra toekarena hoe ahoana ny trandrana ny arenakibon'ny tany zany mbola tsisy a raha ndeha ohatra concertation nationale de concertation nationale ametrahana politicien zay fotsiny ny eo dikan'izay tsy mahomby io tsy mandisy fanantenana anao fa tsy mahomby io satria raha tsy mamoaka rafitra toekarena io ka mamoaka texte hoe ny arenakibon'ny tany de tokony zao no azo mambato vy am'ty Mikel Escobar ty misy texte an'izany ve tsisy de zay mahatonga ny any amin'ny base toliary manohitra daholo ny olona rehetra tsisy tombony a ilay are-pirenena efa lafo rehetra teo mila voasoratra ao anatina contrat social zany ao anatina toekarena noho izany a le concertation nationale tsy ampy raha ho anay RCR ka raha ivohitsika hoe rafitra manao ahoana dia mizara telo mazava lizy a voalohany a fanabeazana amin'ny rafim-piarahamonina amafisina andaniana vola be indrindra fanabeazana fa tsy nahazo fanabeazana ny voaka malagasy de tsy mahay nininona izy voka zay tsy fisina programma ampianarana nandalo teto zay tamin'ny fotoana ny letsia
farafakely 100 taona le tsy very amin'ny arainy 5 arina fotsiny tsy hainy olona ty akory manodina le tsy zay RCR zao no maky initiative hoe ndao formena ny olona anao divay le tsy amin'ity campagne ty fa tsy voatery anondrana ka rehefa tsy mividy anyviany ivelany de arina ny le tsy fa raha vita divay io a tsara lavitra noho ny divay voaloboka ny divay le tsy fa nabiazana zay akoatran'izay ny ato amin'ny politika efa metrahana ravitra mpanaramaso fa tsisy mpanaramaso daholo mpanatateraka hatrany amin'ny bazy na président Fokotany tsisy mpanaramaso e manaramaso azy be ny tanàna misy fotsiny anarany conseiller communal fa iza ny antoka amin'ny caution an'ilay conseiller fa tsy be ny tanàna ihany zany hoe aonao karamaiko mpanaramaso ana ny tena anaramaso hoe le conseiller am'izay tsisy mpanaramaso eo zany tsisy mpanaramaso ny président Fokotany tsisy mpanaramaso ny be ny tanàna tsisy mpanaramaso ny district tsisy mpanaramaso ny chef de région samy manao zay daniny kibony io a de zao ny afaran'ilay a firenena fametrahana rafitra mpanaramaso ny zavatra ataotsika de am'izay fotoana zay a afaka mitely le vahoaka hoe tsy mety io zavatra ataonao io de mifitsaka le olona mieritreritra anao ratsy aty amin'ny bazy makasitraka aloha président am'izay valiteny zay mihina fa mety mavalaka many a mandroso ihany no fotoanantsika de mba ezahana zany a apetrao le fanontaniana surtout nareo anatina fiarahamonina misy fiarahamonina misy eto a miezaka mamitipitina an'le fanontaniantsika tonga de ho asesitsika angamba ny fanontaniana de avy eo valimy président miaraka le izy a asesia le fanontaniana ia sotra indrindra tompoko zafy mpampianatra mpanabe zany hoe anisan'ny zana-bahoaka ary mitaiza zana-bahoaka ihany koa mankasitraka makatelina amin'ny fandraisana mankasitraka ihany koa amin'ny fahatongavan'ny filoha Lazara Zafiarson namelabilatra sa nanazava nisy kokoa an'izay fanovandravitra zay ny fanontaniana apetrako angamba de somary ataoko mahitsy moa ve Andriamatoa filoha raha ohatra ka tonga eo amin'le toerana satria any angamba ny objectif atsikany tena vonina tokoa ve anovan'le rafitra ary tsy anaraka pression na avy à gauche na avy à droite satria izay no anisan'ny zavatra tsy nampandroso an'ity firenentsika ty angamba hatramin'izay raha nijerena efa ho 40 taona tamin'ity angamba ny nahazoantsika ny fahaleovantenina raha zany 40 taona zany angamba raha ny olombe efa vokovoko taona sy vokitraikefa nefa raha jerena ny fandrosoantsikany somary mbola miisatra eo ihany koa le ny rafi-panebiazana ny resanao teo raha jerentsika zao ohatra fotsiny ataontsika ny calendrier scolaire anisany manahirana ny ankizy io a satria tsy mifanaraka ndraindray amin'ilay zava-misy zany le izy ndraindray satria eo amin'le resaka changement climatique fotsiny zao a efa tafiditra anatin'izay zay angamba no fanontaniana mapetraka makasitraka ia i Anselme mpanabe de efa ny miarahaba-tsika rehetra zay tonga eto a fa indrindra ny filohan'ny RCR sy ny ekipany de miarahaba ihany koa ny mpanaraka an'izao a fandaharan'izao marina le voalaza teo zay be de be ny fanazavana ny mena de ny zavatra tsapako zany a rehefa ny haino azy sy ny aina nylay a teto amin'ny firenena hatramin'izay ny rafitra eo ihany fa le olona misy no hitako problème raha ty fiainantsika eto Madagasikara ty azo adiny fa misy olona mahazo tombontsoa amin'io rafitra tsy manjary io ary miezaka mihitsy nyreo a izay mahita tombontsoa anatin'le izy hitazona n'io rafitra tsy mety io de mbola combat be koa zany a ny fiadina zay zavatra zay faro ny sekoly ny fanabiazana zany a tena mbola zavatra ady lehibe koa zany ny fanabiazana ny olo-pirenena mihitsy fa indrindra ny any amin'ny sekoly za zao a nanakina mpanabe za fa nanakina sekoly anankiray faly a rehefa mankalaza hoe jobily fa 5 fa 70 etc de faly nisy lehibe sekoly milaza hoe
efa namoaka filoham-pirenena, efa namoaka ministra sy ny sisa. Dia ozy izy mampirehery anareo ve zany nefa zao mahazo firenentsika? Amiko tsy mampirehery zany. Hoe natafavoaka olona sahala amin'izao zay nefa firenentsika, olona mitondra teo firenentsika ohatran'izao. Dia mbola mila fanabeaza. Dia fahatsapatena tsiraikiraiky tiako apetraka koa zay satria zao za efa mahita maro be moto sy bisikileta en parking ny école dia tsy hampianatra ny circulation any amin'ny lalambe ve zako fa hiandro fanjakana mampiditra an'izay ao anatin'ny programme. Za ve hiandro fanjakana hampiditra instruction civique ao anatin'ny programme nefa zanako an-trano mila an'izay instruction civique zay, mpianatro mila instruction civique, ka na tsy mampiditra an'izay za fanjakana dia izaho olo-pirenena citoyen responsable dia tokony mandray an'izay responsabilité zay ho tombotsoan'ny zazareo. Ka rehefa tsarako zay zazareo dia tombo mitomba ireo ihany koa nanabe fiarahamonina sy ny ao atokantrany dia lasa tsaratsara kokoa ny firenentsika amin'izay fotoana zay. Ka raha iandry rafitra foana fa tsy le olona mihitsy no karakaraina dia hoy za hoe mbola lavitra ezaka tsika. Sotra bezaka. Ay. Manaraka zay mametraka anahy no mipaiko anahy. Za fotsiny tsy anaiky apetrakolona maloto. Zay no tianay aminareo vahoaka. Anaraka pression vahoaka. Noho izany zay tsy namarotanay tena. Fa rehefa tsy ametraka amin'ny vahoaka dia mijanona fotsiny zay. Satria tsy maintsy isy pression eo. Dia misafidy zany zay hoe anaraka pression n'izy zay. Dia zay misafidy anaraka pression ny vahoaka. Ka raha ianareo le mametraka dia misy fomba fiteninay ato anatin'ny erisera hoe zay mametraka no mibaiko. Noho izany miandro vahoaka zay ametraka, fa rehefa mbola tsy ametraka aloha vahoaka dia tsy hiditra eo zay satria zay tsy anaraka pression zay andaniny any. Olona ny problème. Ny olona dia volavolainy ny rafitra. Ny fanjakana no mana devoir anabe ny fiarahamonina. Noho izany ny fanjakana no manabe. Ka rehefa tsisy manabe, tsy manabe ny fanjakana dia tsy azo mianatsiny le olona. Satria ny fanjakana no mametraka rafitra anovana toe-tsaina. Fa tsy possible zany hoe tenenao ny olona tenimpolo tapitrisa hoe samy manova toe-tsaina. Tsisy an'izany eto ambony tany. Miliard 400 sinina sinoa. Ahoana ny anovana toe-tsaina miliard 400? Tsy possible zany. Fa rafitra no napetraka ny sinoa hoe rehefa miditra banky ianao masavy ianareo mihinana manga ao anaty banky. Ngamba ianareo tsy masaha. Misy rafitra ao zany dia matahotra ho azy ianao dia rehefa mipetraka mazava ny rafitra, ianareo ve masaha mangalatra any amin'ny grande surface? Tsy masaha nareo. Satria fa misy caméra eo, misy rafitra manara-maso anareo. Noho izany anjara fanjakana mametraka rafitra anovana ny toe-tsain'ny olona. Zay ny atao hoe mpitondra. Ny verbe diriger, nazahoana ny terme hoe dirigeant. Ny atao hoe diriger dia manome hoe ity ny lalantsika. Vao tady vily makarily, aty lalana. Tady vily makarily la aty lalana. Ny olona zany efa nateraka ivily. Fa ianao no mitondra no midiriger. Ianareo ve efa na mpitondra malagasy ny teny hoaizitsika. Mbola tsisy dirigeant zany teto. Satria tsika mbola tsy nafantatra koa reo hoaiza. Tsy azavain'ny mpitondra akory aza hoe itsika miala eto dia mandeha makato dia maketo dia maketo dia tonga mbola tsisy mpitondra ny teny zany teto. Dika zay mbola tsisy dirigeant teto. Ka anjaran'ny fanjakana no midiriger amin'ny alalan'ny fanabeazana hoe zay tsika vao mahazo olona tsara. Fa matory ratsy ny olona dia ratsy ny rafitra. Dia lasa mametsiny ilay fiarahamonina itsika hoe ianareo anie ny ratsy aminazy io hoe rehefa tsy mahomby mpitondra. Izao ny teneniny hoe le vahoaka mihitsy ny mila miova toe-tsaina. Fa izy antitavy anovany toe-tsaina vahoaka. Izy no te hiakatra eo ka ianao no te ho ray aman-dreny fa izy anovany toe-tsaina zaza. Fa tsy ianao. Noho izany anjaranao manabe an'ilay zaza hoe tia ny atao hoe mety dia tia ny atao hoe tsy mety. Haiko na navaly an'ilay fanontaniana. Ya mosa ny anarako avy amin'ny syndicat Fichemare.
tena tsara dia tsara le fandarana zany raha zay be ty amin'ny syndicat mahita ny jereny ilay izy satria misy itovizana zany ny avy eo amin'ny RCR sy ny syndicat surtout hoe ny fisemare manokana zany ny tiako tsindrina satria samy miandrandra zany fandrosoana zany daholo le fandrosoana tiako tenenina hoe Madagasikara mandroso ilaina ny fandrosoana zany zany fandrosoana zany nefa miankina be ty amintsika vahoaka zay le hitovizantsika ao anatiny zany ka ny tiako atongavana dia zao sura za fa mitovy eritreritra amina tsika rehetrarehetra ato angambany hoe zany vahoaka zany voafaritra ao anatiny hoe isy hoe tokantrano mitambatambatra no manome vahoaka ary mindro sy matoky angambany za fa zany tokantrano zany tsisy tokantrano hoe tsy isy olonanina eritreritra tsy asa zany zay no mahatonga le izy hoe mitovy ny eritreretantsika satria ny aty amin'ny syndicat mitaizan'ireo mpiasa ireo am'izay ametimety ny tontolon'ny resaka asa ka nefa hitanay hatramin'izay zany surtout zay fisemare zany nefa hitanay hatramin'izay dia ny tokotany ilolaovana eo amin'ny sehatry ny asa io zany ny hitanay hoe tena fototra be tsy mety mampandrosatsika eto Madagasikara satria manome ohatra kely fotsiny za maninona moa mbola maro anisa foana mipiasa no mandeha mindram-bola eny amin'ny banky satria tsy mahavivy rananjy le karamany zay ny tena hoe valiny zany eo amin'le tontolon'ny asa zay zany tsy haiko hoe efa voavinavinan'ery président ve zay zavatra zay hoe hojerena manokana zay tontolon'ny asa zay fa raha amin'ny eritreritra ny aloha dia hoe ino ny tena aimbeny zany hoe ampandrosan'ity firenena ty zany motivation tena ino tena aimbeny zany matetika zay syndicaliste rehefa miteny tsy dia misy mihaino firy profony zany nefa zavatra andresanay zavatra mazava tsara raisiko zao nisy n'izay zavatra zay miproposenay avy taty amin'ny syndicat zay resaka hoe budget type zay tsy haiko na fahenonareo le izy na mbola tsy heninareo le budget type zany satria efa mahita an'le karaman'le mpiasa malagasy zany ny syndicat hoe efa tsy possible tsony satria zay mihitsy le terme ny olona miteny hoe a voazo ny karama tonga an-trano dia efa lany fa ny aty amin'ny syndicat zany tsy zay le tenen'ny aty amin'ny syndicat fa hoe voazo ny karama mbola eny an-dalana dia efa lany satria efa lany nitrosa rehetrarehetra zay nataonao teo alohany nandraisanao karama le izy ka zay budget type zay nisan'ny proposition zay efa napetraky ny fisemare fa azisiko zao ty mbola tsisy mihaino le izy zany ny eo amin'ny tontolo ny eo amin'ny mitantana ny fanjakana zany mbola tsisy nihaino an'izay zavatra zay satria io budget type io zany hoe naika hoe totalina daholo zany ny dépensan'le olona mahavita ananjy ao anatin'ny ray volana dia tokony hoe ho zay ny karama farany ambanin'ny mpiasa zany eto Madagasikara mba afaka miaigna tsara le mpiasa am'izay ka ny fanontaniana tiany mapetraka zany aminay avy aty amin'ny syndicat satria hoe mahavita misolo ny vahoaka ihany zay satria ny olona zay tantaninay ny olona zay miara-miaina aminay mpiasa dia vahoaka dia matetika izy io zay milaza ho eo amin'le toerana zay teneninao ataony ho daholo aloha manapatondavana amin'le toerana fa rehefa tonga eo izy tsy marobe tsy tanteraka amin'le izy ka nitako zany hoe ny fandrosoana anisan'ny fanovany rafitra zay zavatra zay raha ohatra ka nyrafitra hatramin'izay zay nisy teo zany no hojerena dia rafitra mbola tsy ary teo zay zavatra resako zay ka ny arofanina zany no ilainay vahoaka satria misolo tena ny vahoaka ny tena eto ny arofanina ny ilainay vahoaka satria zany arofanina zany hiaro ny vahoaka hiaro anao mba tsy ho latsaka any anaty tevana ka zay arofanina zay zany ny ilainay vahoaka satria ny arofanina ty amboalohany no apetraka fa tsy hoe efa lavo anao vao ametraka an'le arofanina mba ilainay zany zay zavatra zay mba atoko zay hoe misy arofanina hiaro anay marina eo rehefa am'izay fotoana zay afaka apetraka mahitsy be ve le fampanina hoe zay arofanina zay zay arofanina zay zany tianay hoeny hoe tena rafitra tena hitondra soa ny vahoaka marina ve le rafitra ho apetraka sa mbola tohin'ireo le teo aloha rehetrarehetra hoe mila an'izao nareo oui mila an'izao nareo andraso fa ho avy eo za dia ho ataonay le izy rehefa avy eo zany hoe tafiditra ao anatin'ilay rafitra zay mety ny RCR ve zany arofana zany
zay le fantaina mazava tonga de valina ia ao anatin'ny fanovandrafitra de mbola rafitra ray koa ny rafitra fanakaramana na ny antsoina hoe système de rémunération reo fonte totale mihitsiny io fa misy mandray karama eto zay teneniko zay hoe zato tapitrisa de misy mandray karama eto ray alina efa tsy rariny tsony zany raha miresaka rariny tsika noho izany a mila vérifie ny zavatra io ny arofanina azanao aretoky fa tsy vadika aminareo za de anareo mila mametraka nareo nge mbola tsy nametraka ianareo tonga avy any le olona mitondra t-shirt mitondra casquette sady efa omeny vary nareo nomeny t-shirt de tenenareo ao fa ataoko sitraponareo de nareo mihina nefa le tompony le vola tsy fantatrareo akory noho izany normal izy raha ivadika ko any amin'ny tompom-bola ihany izy mandeha zahatra lojika ampianana anke zany fa raha ohatra ka ianareo mihitsy no manao effort hoe ty olona ty napetrakay vo mivadika aminay io a miala io point de vita satria raha tena le vahoaka tokoa mametraka izy zany no mibaiko izy ny patron tsika nge mbola tsy patron zany mbola tsy ary nametraka mpitondra zany tsika proof antaniko anareo ohatriny nankarama président de république fa tsika zany ny patron misy maivy anareo karama ministre tsisy may de ahoana mapatron anareo nareo mampiditra piasa nefa karama mpiasa azy tsy hainareo raha va miova ny rafitra de mazava hoe tia karama ny laza raha vita tomobile laza de tonga fantatrareo hoe nangalatra io mato nahazo tomobile tsaratsara kokoa satria fantatra ny karamany io firofiry moa mpiasa mpanjakana raha jerenao ny karamany tsy mifanaraka vidiny tomobile azo taiza zany vola io ka rehefa miova ny système de rémunération arandrafitra fanakaramana de misy transparence eo hoe ity ny karamana ministre am'izay fotoan'izay a mangarahara zavatra rehetrarehetra satria zay no anatin'le fanovana rafitra mametra mpitondra raha te hibaiko de mba teo patron fa tsy zay napetrak'olona ny antenenareo baikonareo manofonareo ny olona mametraka de nareo ny baiko hoe ty ny ilainay ty ny ilainay nefa le olona ry mametraka zay ny mandisy farantenananareo soyons responsable mila responsable am'izay tsika de tena responsable tokoa de anareo mihitsy sa manao hoe ity zahatra takinay aminao de zao no ataonay ametranay anao ity ny hira raha andefa solotena avy anareo any an-taninarivo izy mianto coffre tsy anareo anareo nge nandefa to solotena hatram'izay ny olona mianto coffre de isolotena anareo ve le olona de tonga any izy mivadika lelana normal be nge zany noho izany ianareo am'izay no mandeha mametraka de apetrao ny condition nareo ataovy ny fionana hoe dahoaritsika iona reto zavatra etretinay de tonga de valiny mahitsy nareo hoe ty possible ty tsy possible zay indray de tsy ampanantena nareo zany raha nahitany RCR efa nampanantena zavatra oatra zany nareo a tsy mitombona zany satria zay manao analyse de hoe itenareo zao ny karaha mafarany ambany fiatraika an'izany amin'ny fiarahamonina koa nge jereny satria ny patron rehetrarehetra koa jerena koa le patron fa tsy mipiasa ihany noho izany a système ray manontolona izy fa raha oakanareo daholo ny karama de ohatrina indray marge amin'ny patron misy patron tena bonne foi misy patron tena tsara misy patron tena ratsy ka ny patron tena tsara am'izay fotoan'izay mety victime ihany koa izy ka ozy nareo akararay tapitrisa ny farany ambany aiza moa ny azakan'ny olona ny karama mampiasa trano ve zany oakannaray tapitrisa raha atao réglo daholo rehetrarehetra noho izany a nidofotra zany analyse zany raha tsy manao adevitra daotsika adevitra sokoafy latabatra de ataotsika anao adevitra hoe ohatrinona ny tokony eritreretiny RCR fa zay mahafantatra hoe zao mapossible na tsy mapossible an'io satria ao anatin'izany any création d'emploi de tsy izay mihitsy ny ampanantenanareo fa ho ataony paradisy Madagasikara tsy izay ny ampanantenanareo fa vitainy goudron hatra ny tombom-pandrinanareo tsy izay ny ampanantenanareo an'izany ka me spectacle sy casquette fa nytenenanay de hoe io zava-misy ahoana ny mahatsika an'io mety amin'ny besiny maro eo io zany nidirana zay fotsiny a zay le maromarotry iraisana zay mahatonga le hoe rassemblement des citoyens responsable ny fanaovana politique anay a zay reto a olona mamelombady manjanaka manana fivelomana daholo fa tsisy mivelona am'ty politika ity noho izany a raha mandray ndraikitra izay a de tsy miantehitra ho fidiram-boly ty na ho intérêt personnel fa mba mana taranaka izay de mba mitsinjo ny taranaka fa zay mampiavaka atsika amin'ny biby
de mitsino zay la taranaka malagasy a fa raha izao no mitoy a lasan'olona ny firenentsika afaka fotoana fo andriamato lazaraza fiarson noho izany fandaharana zana-bahoaka ao anatiny zao fivahiniananao zao mihitsy a no nampandray anjara ny reto atao hoe vondron'olona avy any anivon'ny fiarahamonina zay notsongainay manokana mihitsy moa zany mba hoe samy hafa firehana izy ireo a ametraka n'izay fanontaniana zay aminao voavaly avokoa ngamba ny fanontaniana zay napetraka aloha fa ho averinay aminao indray ny fanontaniana andriamato lazaraza fiarson zay floa national ny RCR amin'izao fahatongavanao eto Tomasina zao satria ny mpijery sy ny mpiainy ny radio télévision sisel eto Tomasina de ataontsika hoe Tomasina sy ny manodidina azy ka ny zava-misy eto Tomasina manokana andriamato floa no antanina ianao hoe nisy ny fandalovan'ny cyclone gezany farany teo zay Tomasina moa no vavahadiny dirany a amin'izao fotoana zao ihany koa raha mpidiro kely amin'ny resaka politika le izy a niainga tany amin'ny tsy fisian'ny rano sy ny jiro no natonga ny fitondrany rajoelona nyrodana amin'izao fotoana zao nefa tsika mbola miaina an'izay andriamato floa inona no mety hoe azonao resahana raha miresaka amin'ny tamatavy manokana sy izay resaka ambangovangony politika kely nametrahako fanontaniana zay andriamato floa jiro sy rano ny teo alohan'izay koa ohatr'izay de ny teo alohan'izay koa ohatran'izay zany hoe fa tsy voavahatra am'izay zany jiro sy rano problème de fond zany io fa tsy vita fampanantenana vako anaty telo volana io zay tsy anao fampanantenana ohatr'izany dao aloha jerena le problème avy aiza le problème ny RCR de manazava foana hoe misy sokady 5 problème io problème fiarahamonina aloha voalohany firy ny olona mangalatra jiro aminareo eto manodina compteur atsona le mpiasa jirama voaroka de amboarina ny compteur de mandoa telo alina na de efatra alina de tsy miodina ny compteur raha tokony 2 mégawatt zany ny afisiany amin'ny tableau jirama laninao 1 mégawatt ny afisiany ho fitaka aloha jirama mangalatra daholo ny akamaroantsika de mpiasa jirama koa mbola mangalatra samy mivarotra jiro ndreo le mpiasa ny jirama tsika moa de mieritreritra ve fa mivazany namonony RNCFM itsika nge namonony lalamby io e tsy mandrofo re daholo tsika rehefa mba mananavana contrôleur samy responsable de ohatr'izay koa ny jirama de mangalatra koa ny mpamatsy gazoal ny jirama fournisseur ny jirama raha tokony ho ray camion ny eterinany menika karana fotsiny gardien de atsasany nemeny eo de tsy maharitreera le gazoal misy koa zany mangalatra koa ny dirigeant jirama ny mpitantana ny jirama manodikodim-bola makapahany am'izay vola alohan'ny mandoa vola ara-dalàna de mbola mangalatra koa fanjakana ka rehefa andrava grevy amin'ny université izy de maka vola izy eo amin'ny jirama izy zany responsable ka raha mbola te ala responsabilité tsika fa olona ray ny responsable an'io de eto ihany aloha tsika samy responsable atsika rehetrarehetra io manana vahaolana am'izany ny RCR am'ireo dingana 5 reo zany de manana vahaolana ny RCR dingana voalohany atao fiarahamonina manana vahaolana ny RCR raha zany no resantsika eto tapitra ny fandaharana fa aitsika zay aloha zay le problème fa eo anivon'ny fiarahamonina fotsiny a de misy vahaolana eritreretra ny RCR eo anivon'ny fanjakana fibe de manana vahaolana ny président atsiraka ngefa nyteny zany tamin'ny androny misy felolora ao tsy miroro arivo ariary ny litre ny felolora tsy mahatratra 10,000 ohatra ny gazoaly fa ny mitondra anazy makaty sakana fa manina moa zany raha batainany le moteur ndray mandeha manamsoroka lalana de batainany ny moteur de tonga any le moteur de averina makaty le fil tonga de haute tension daholo de mandeha ny jiro mandrapatabitra zao tontolo zao misy 1 milliard 500 baril de bota tokony izy délestage afaka anao an'izany fe nefa le mpitondra tsy afaka izy amin'ny patron ametraka azy zay ady adino ka raha fa mana patron mpitondra fa tsy le vahoaka amin'ny patrony de zay sitrapon'ny patron ioko dana ndray aloha zany de da ny patron le mpitondra ka ianareo mitady olona manam-bola zay mba mila olona efa manamanam-bola fa reny mety tsy angalatra tsony ohatry fa izy milaza amitsika fa tsy angalatra ampanam-bola rehefa mpangalatra izy hatramin'izay izy milaza amitsika fa mahantra de tsy maintsy mpangalatra fa misy olona mahantra
tsy mety mangalatra zany mihitsy fa fomba fisainana io fanabeazana io noho izany a raha mipetraka ny gropy batainao gropy ny tomasina de aterinao ry tsy mirorory mbola misy délai tazy vaolana goavana ohatr' zany mila petraka de filina fotsiny taritina de tapitra trelo ny délestage sy ny tantarany any Allemagne zao roa amin'ny telopolo taona tsy ary nisy délestage satria zay ny ataon'ny olona io ny pétrole de bataille eo moteur de mitroka avy ato de midina ato io satria izy ianao hoe tsy ampy gazoalina zany eto zay no teraka crise teto hatram'izay satria ny mpitondra manana patron de ny patron tsy maintsy mena marché patron no mena marché-na lalana patron no mena marché-na hôpitaly patron no mena marché-na école ka na vita ratsy be aza le école ho atao hoe manara-pentra ny anarana asa ny manara-pentra nareo ty nanahoana fa ny tamin'ny tany nalehanay rehetra ny manara-pentra rodana daholo satria ny mena marché mena ny patron marché de patron manao zay récupérena ny volany ka na zavatra 1 milliard azy io de teren'ny patron 50 milliard io de manao soni fotsiny any amin'ny mpiasa-panjakana baikony ny any amin'ny présidence baikony ny any amin'ny primature baikony ny any amin'ny ministre e avoa io esa 500 milliard io na 1 milliard azy amin'ny vidiny io any amin'ny marché public angehtsika mahita an'izany hoe ancre vidinao fito arivo eo atsena vidin'ny marché public roy etsy fanaripako vidin'ny marché public zato tapitrisa stylo vidin'ny marché public ray etsy ovivo vidin'ny marché public 10 alina manaiky an'izany tsika zay le rafitra rehefa hovaitsika le rafitra hoe amin'ny marché public de tsy mahazo moatra ny ray alina ny stylo mahazo mivarotra daholo zay te hivarotra asana mbola hivarotra ihany n'olona am'izay tsy afaka mangalatra tsony izy fa amin'ny marché public tsy misy lalàna mametra amin'ny prix zay le rafitra fa raha feratsika io lalàna io de tsy afaka miopapana zany ny prix de mahazo tombony tsika rehetrarehetra fa mba hahafahana mamiafaly amin'ny patron nefa de tsy azo ferana amin'ny prix satria sao de tsy tafaverina ny vola propagandy zay nomeny patron verina ihany mba mametra mpitondra te baiko amin'izay resaka lalàna zay andriamato Lazare Ferson idiro kely any aloha izana vahoaka efa mangetaheta be ihany koa metraka fanontania anisan'ny resanao foana ny mahakasika ny fandravana andreo le anteny mera eo ny anteny mera pirenena ny anteny meran-doolona ny fandravana ny voamera maleo tena misana fifidianana ihany koa inona mety hoe antony manokana tsy maintsy andravana an'io zany andriamato Lazare Ferson le fatelo fotsiny mivaliako le seny ny valim-pifidianana miainga avy amin'ny maro lambo veo a de tsy maintsy aterina ny Antananarivo zay vo azo atao hoe valim-pifidianana any maro lambo mbola lavitondro ny eo amin'ny PV eto Madagasikara tsy misy appareil fijerena lavitondro akory azy ahoana zany afantaran'ny ACC fa lavitondronao le tonga any amin'ny ACC mila hovaina ny rafim-pifidianana rehefa manova ny rafim-pifidianana tsika ka déclarena eo amin'ny district valim-pifidianana miala eo fokotany izy androany ariva menina tonga amin'ny commune izy amin'ny valo alina farafatarana pitso maraina amin'ny sivy tonga amin'ny commune ny commune miakatra amin'ny district tonga amin'ny district izy raha afaka pitso afaka efatrandro voaka valim-pifidianana te vérifie ny valim-pifidianana ianao miala avy amin'ny fokotany ianao makany amin'ny district ity marina amin'ny PV tany aminay samy tazo ny tsinako azonao vérifiena eo valim-pifidianana zany manomboka eo tsy afaka mangala vato zany a nizaniza de mpitsara eo amin'ny district fotsiny mamoaka hoe ity ny valim-pifidianana de manaika atambatra valim-pifidianana maniera Madagasikara vita sarotra be ve zay mila seni ve zany mila famatsim-bola ve no fampidirana olona ao anaty lisy mpifidianana raha voateraka ny olona ray de makao amin'ny fokotany feno valambe folo taona izy de misoratra amin'ny fokotany de ny fokotany manatitra amin'ny commune hoe ny ampolona ray mifidy eo aminay de ny commune manatra amin'ny district hoe ny ampolona folo a ny fokotany ny ampifidy eo aminay de ny district manatitra any amin'ny région afaka enim-bolana hoe ny ampy ray etsy ny fidy ao amin'ny district rehetra ao amin'ny région misy anay de mitambatra era Madagasikara hoe ny ampy ray tapitrisa ny mpifidy mila sini ve zany mila isaina ve ny mpifidy fa inona ny asan'ny président fokotany inona ny asan'ny adjoint d'administration inona ny asan'ny assistant d'administration inona ny asan'ny administrateur civil formé nandaniana vola ary amin'ny anaminy ny attaché d'administration inona ny asandreo
ilaina famatsim-bola avy any ivelany ve ka atsoina hoe commission électorale national indépendante mila vola avy any ivelany indépendante ve zany io ny trosantsika vola ilana ve zany rafitra zany raha ohatra ka mifanaraka isika fa mivoaka eo ny eo ny valim-pifidianana mahasamangalatra avy any olona fa iny valim-pifidianana avy maro lamby iny zay manakatikatra raha makan'iny ihany ny tompony fandresena zay marina zay candidat manakatikatra raha hakan'iny ihany ny tompony fandresena kizy ve antoka carburant nga fanjakana mahakan'iny ihany ny candidat any makan'iny ihany zay candidat manam-panantenana hoe andresy dia eny an-dalana hovainy ny PV efa tsika ihany makanazy ty amboaritsika ty tonga any amin'ny ACC nisy candidat avy any faritra faheva-tanana lany tsara tany amin'ny SRMV sy ny rehetrarehetra tonga amin'ny ACC mamaka première ban mihitsy izy premier ban nandresy aty voaka valim-pifidianana resy a vo manga daholo zany le vahoaka rehetra mividy tany mifidy tsisy valeur zavatra ohatran'izany any mahatonga anay hoe ovao zany rafitra zany ka tsy mila ilana famatsim-bola ny fampidirana ny olona ao anatin'izy fifidianana zavatra simple kely zany fa anjaran'ny ministère ny intérieur zany fa zany ny atao hoe souveraineté satria intérieur administration zany tsy azo idirana mpamatsy vola akory aza ny administration raha ny définition fa tsy hoe nytokantranonao dia misy mpamatsy vola manokana madamanao ao izy mitina manao ny administration zakanao zany zay ny zavatra misy eto amintsika sarabetsaka président efa manakaikaiky ihany koa ny oratsika ezahana zany ao anatin'le adevitra mba handray anjara daolony rehetra azadiny fa misy koa i serge filohan'ny RCR ty amin'ny faritra Atsinanana ny fanontaniantsika mantsy dia nitodika tany amin'ny président fa azadiny fa misy zay mbola misy zanaboaka avy anaty fiarahamonina mbola tsy naneho hevitra fanontaniana anankiray tao mba alefaso ny fanontaniana zay azonao apetraka na ato amin'ny président ny RCR na ato amin'ny président Serge faritra Atsinanana ya fiainandray mandeha satria tsy voafetra fanontaniana ray ihany apetrako ny olona anankiray fa mety ya fa zao zany tiako antanina fidianana angamba ny tsika mahay fa tsy ho ela tapitra amin'ny herintaona io mpitondra am'izao dia hifidy am'izay tsika dia ahoana ny anatrehan'ny laza sy ny RCR an'izay fifidianana zay manoloana an'izay hoe fanovana rafitra sy fanabeazana ny vahoaka zay zany voalohany faharoa tsika zany resaka teto atoerana ihany fa mitana rôle be lehibe ngeza be koa ny avy any ivelany eto amin'ny firenentsika zay koa tsy adinontsika zay ohatra fotsiny maninona moa zany fifidianana filopirenena ihany no amatsiana vola fa fifidianana maire tsy misy famatsim-bola dikan'izay tsisy olo manao investissement à perte zany zay ka za mino fa ny candidat tsirairay ihany mety voantsony mpamatsy vola dia zay mety hatafaverina volany toanany kaolany ka amiko ohatra hoe 10,000 ny mpanaramaso fifidianana tsy 10,000 mpanaramaso fifidianana mba ho marina sy rariny fa olany ve le olona izay manaiky famerenam-bolany fa tsisy olona tsisy fikambanana manao zany hoe investissement à perte zany merci etrehanay fifidianana izay aloha zany anao congrès national amin'ny volana novembre zao raha tratra ny RCR zay ny RCR manapaka na androtsaka candidat izy na tsy androtsaka fa ny RCR tsy maintsy mijerena amin'ny vahoaka hoe efa vonona ve mivahoaka metraka mpitondra sa tsy vonona rehefa mbola tsy vonona ny vahoaka mijanona zay zany io tsy mila cri za zany mitody kely amin'ny Serge raha ho an'ny Serge manokana ao anatin'ny RCR inona ny hitan'ny Serge ho tombotsoany ny avy aty amin'ny faritra Atsinanana mahatonga ny Serge ho RCR afaka mba azavain'ny Serge avy eo hoe ireo vahoaka zana-bahoaka aty amin'ny faritra Atsinanana raha tonga ny eo amin'ny fitondrana ny RCR inona ny tombotsoa ho an'ny vahoaka aty amin'ny faritra Atsinanana manantitra ny arahaba aloha voalohany indrindra dia izahay RCR eto
tomasina dia resy lahatra fa io no hany vahaolana maninona moa satria mipetraka azavaina ao anatiny ilay fanaovan-drafitra fa miainga avy aty fotony i fampandrosoana ilay fandraisana ndraikitra izay indraindraina any an-tanana ny vahoaka dia ao no ahitantsika hoe itsika eto fotony no mahalala ny tena olana misy eto amin'ny toerana misy atsika dia itsika zany no entanina andray andraikitra tombo no antsika zay satria mety misy zavatra iritsika eto fatatsika eto fa mety ampety ny zavatra eto amintsika dia nefa tsy afaka tanterahantsika satria miandry an'ilay avy eny amin'ny centrale hatramin'izay ny RCR dia mametraka hoe décentralisation tena izy no ampiarina dia izay zany no zavatra hitanay fa ho tombony ho an'ilay izy mahita zahay fa tombony ho an'ny tomasina izay fandraisany ny vahoaka ny tomasina andraikitra izay ao anatin'ilay fanaovan-drafitra anapiko ny zana-bahoaka zay andrimatoa flou régionaly raha misy vahoaka ny tomasina mety hoe faliana sady ihany koa satria manaraka ny fandaharana izy zao maheno an'izay aiza ny lalana tokony andehanany sy tokony izorany raha te hiditra ho mpikambana ao anatin'ny RCR ihany koa izy ny filoha nasionaly izao miaraka amin'ireto namana mpikambana ireto dia manam-porofo fa efa mijoro ny rafitra régionaly eto Atsinanana hozarainay eto ny numéro téléphone angambany atreto satria ho an'ny RCR manokana dia tsy manana fohy be izahay zany hoe tsy manana siège fa manao inscription en ligne dia misy an'izay RCR tolona.com izay afaka anaovan'ny rehetrarehetra inscription ho an'izay liana fa ny numéro téléphone 034 52 372 54 azonareo atsoina raha ohatra ka hoe te hiaona mivantana aminay eto amin'ny faritra Atsinanana ianareo ho an'ny flou nasionaly mety misy anampianana zay ve hoe misy mpikambana mety hoe tonga dia any nasionaly mihitsy no hiditra mivantana mety misy azo anampianana zay ve Andriamatoa Lazara Zaferson flou régional teo ny RCR dia partie décentralisée izahay no misantatra voalohany zany atao hoe partie décentralisée zany eto Madagasikara tsy misy idirany foy be ny raha tokantrano Tamatavy efa mianatra zany zay ao fary zareo no nanao fikarakarana rehetra tatia invitation nomeny mba mila miteny ty aminay anao président fary zareo ny ampandrosany Tamatavy fa tsy za ianareo ny ampandrosany Tamatavy fa tsy za ny atsara velatsia raha miteny aminareo fa ho ampandrosoko Tamatavy ao fa tiako be Tamatavy nefa za tsy mipetraka eto zay misy ny arenan'ny olona ny misy ny fony noho izany any am'izay toerana misy ny trano koa no manam-pitiavana fa raha hiteny aminareo tiako be Tamatavy nefa lavadabaka daholo ny hitako eto dia be tsara velatsia raha miteny anareo an'izany voandroantsika mifankaty dia anao déclaration d'amour hoe tiako be nareo raha mbola mihinana zany nareo tsy andeha lavitra tsika atao mahitsy le resaka ianareo no miandraikitra ny eto ny programma no ifampizarantsika ianareo no mitondra sosikevitra hoe zao ny eritreretina anatsarana ny Tamatavy mifanaraka amin'ilay fanovandravitra eritreretina ho atao maneran'ny Madagasikara ve ty zavatra ity dia atambatra eo anaty congrès nasionaly dia aravina le programma ny era Madagasikara laso ianareo mampandroso ny Tamatavy rehefa avy ao tsy mampisaraka Madagasikara tsika tsy mamaky ny firaisakina amin'ny Madagasikara tsika fa mijanonao malagasy tsika rehetrarehetra ao anaty décentralisation zay ny fidiram-bola zareo anazy ny cotisation nay 20% ihany miakatra makany amin'ny foibe 20% miakatra makany amin'ny région ny 60% tonga dia any amin'ny district eo zany zay dia mampianatra fitantanam-bola hoe raha izay no mitondra firenena
dia misy vola mijanona any amin'ny bazy fa tsy hoe alefa ry daholo ny vola rehetrarehetra dia na hividy stylo azy nareo dia mbola mierany amin'ny foibe ndray mba afaka mividy stylo ve azafady tsy zay ny atao hoe fitantanana fa efa manandrana décentralisation zay ao anatin'ny parti noho izany tompo-kevitra feno zareo amin'ny fomba mpandrosoana ny tamatavy fa fifamenona na complémentarité ny valeur anay sotoavinay dia hoe mifameno isika ka zay tsy hainareo ainay ka raha misy technicianna avy any dego ohatra mila manampy any tamatavy dia ampiny tamatavy misy technicianna avy any toliary dia manampy zany hoe mifameno tsika rehetrarehetra mijanonao malagasy mirahina fa décentralisé tena iainantsika am'izay le décentralisé fa tsy hoe anarana fotsiny mbola tsy nisy décentralisation zany teto Madagasikara hatramin'ny 3e république no makaty noho izany ndaotsika iroso am'le décentralisation tena izy dia mba ianareo aty no mamaritra zay tokony ho atao aty fa tsy hoe na ny tantara fotsiny azy any anatin'ny fampianarana dia tokony tantarany district ny anarana any amin'ny EPP tantarany région ny anarana any amin'ny CEG miakatra lycée ny ankizy vao mianatra tantara nationaly satria misy ankizy avy any vavatena tsy ahita Antananarivo mihitsy mandra-pahafatiny nefa tantara nationaly ny anarany any amin'ny université izy vao mila tantara iraisam-pirenena fa tsy ary amin'ny EPP izy na any amin'ny CEG dia ampianarinao hoe misy guerre mondiale ody tany dia zareo tany miady dia nareo aty ny ampianarina dia mahay mamerina an'iny nareo dia antsoina hoe manam-pahaizana maty zany programme zany noho izany anareo no mamatra le programme hoe ity ny programme mety amin'ny zanakanay eto raha EPP izy miakatra lycée zay vao itovizan'ny fanjakana foibe tia ny programme amin'ny lycée amin'izay fotoan'izay mivoaka ho azy maizy azy ny fatotra tsirairay dia foana le adiaditsika isaka ararotam-pana politika io rehefa tonga ny crise politique fa samy mahay tantara-pirenentsika mba fantatra hoe mahay dialecte firy azy zany vao tonga any amin'ny lycée fa tsy hoe dialecte ray fotsiny ny haiko na ny gasy ary mbola tsy mifakazo resaka avy zavatra oatra zany mila jerevana daholo décentralisation zany no nanapiko an'ilay resaka dia makasitraka dritra président amaraparana ny fotoanysika amin'ny fandarana zana-bahoaka na hoe marina rarinitsiny ho an'ny président ianao ve vonina ny anaraka n'le atao hoe tsy menatra ve anao hijoro amin'ny hoe marina rariny hitsiny satria mantsiny mahatonga ny zana-bahoaka hoe misy ny fandarana zana-bahoaka dia efa tsisy olona anaty fiarahamonina ntsony mahasamijoro amin'izay hoe marina rariny hitsy zay anoizako azy président satria misy namana ato mangataka fanontaniana ihany koa raha sitraka koa dia aloha mena azy aloha dia mba iarahan'ny président mamaly misaotra betsaka amin'ny fitenenana dia misaotra betsaka ny mpony tamatavy fa anatin'ny fandarana sisel marina rariny hitsiny zay katsahana mandrakariva zay ka eto zany mitodika ato amin'ny filoatin'ny fanontaniana hoe filo ve efa ela ve ny tsanganan'ireo RCR io raha fanontaniana ray zay faharoa efa niatrika fifidianana ve ifilo RCR io ka eto mo zany zazany raha maheno le resaka eto dia tena velom-panantenana nefa hony manao zavatra tsy mora araka ny teniny teto hoe olona ray alina izy ilainay olona rivozony tonga ka tiako tenenina zany mbola lavidavitra ezaka zany sy zavatra e ka mba miatrako fanontaniana dia zay tompoko ny fanontaniana efa nilatsaka ve mitovy zay fanontaniana zay tsisy malala zany lazaraza fiarison zany samborona teo analakely nitaritaritanana ohatra ny alika tamin'ny taona 2013 efa candidat filoham-pirenena tamin'izany raha ohatra ka tsy vonina hijoro efa tsy etsony andro any satria efa nidirana ponja izao zavatra zao faharoa manarak'izay nangatahany teny akianja tamin'ny 2025 ary nangatahany zen'izay da ho atao prime ministre raha tsy hanova rafitra ozy aza miantso ana fa raha nova rafitra dia atsoy za izany tsy amiditsika ty akoatra ny fanovany-drafitra dia tsy miditra tsika ka mijoro amin'le fahamarinana mijoro amin'le rariny mijoro amin'le hitsiny tsika ary mbola vonona foana hoe ahoana
raha mianenjika ray alina tsika mbola tsy tratra izy hatramin'izay raha tratranay tsy naketo zay izany raha vitanay rery io tsy mila nareo zay fa tsy vitanay re tompoka io marina fa masika zay rehefa miteny fa ny marina koa lazaina hoe tsy vitanay zany io raha vitanay io tsy mila nareo zay fa raha ny volan'ny hafa no entinay nanaovana an'io de efa nahazo sezy zay de efa voavitaka daholo re ekipa reo mba jereo le olona manaraka ary raha ho akaiky le RCR raha mbola tsy fantatrareo efa 9 taona zao no nanao an'ity zavatra ity noho izany efa 10 taona zany ny RCR ary raha ho akaiky le RCR raha hitanareo fa mpamitaka mpangalatra mpanodikodim-bola ka nahitana taratra an'izany le olona manodidina anay mba ilazao zay fa zay koa zany mba voafitaka ary na iza mihitsy aza le izy de mba jereo ny momba ana fa tsy mahadiso anareo ny mokariko an'izany zay tsy mamaika fa ilana parti politika mifampitaiza aloha de mifankalala tsara zay vao maka fitondrana fa tsy hoe natositosiky ny vitana de naka fitondrana de atsona daholo am'izay mpitatarakena rehetra de mpitatarakena zay moa ny asany ho sahirana eo nareo fa alefatsika le vonona ny voaka malagasy omena andraikitra ianareo a raha tsy vonona ny voaka malagasy ianareo koa tompona andraikitra betsabetsaka zay resaka ny fampiresahana zay a de efa maromaro le fantanina ajaitsika ihany le ora satria misy fifanarahana ny leratsika efa samy nomena fitenenana daholo ny rehetra misaotra betsaka indrindra président amin'ny faneho-kevitra fa zay idéologie zay de tena ilain'ny fiarahamonina atao fotsiny hoe zay zao zana-bahoaka eto zany zay vao malala hoe zay le izy be de be ny fantanina misesika anatin'ny lohanay fa no le fotoana moa zany a de zay aloha zany no masaka azonaroso a fa kosany satana bavarany ihany ny androany mbola manetsa be mbola ho avy apitatsika amin'ny namana tefy angambany ahafahana mamaraparana azy ny fankasitrano any zana-bahoaka moa izy zay topo-kevitra tamin'ny fanatotosana izo fandaharana manokana izao a izay tsy aivina ihany fa de nanasana ny vahiny ny filohan'ny RCR Andriamatoa Lazara Zafiarson ateo ihany koa ny filoha régionaly Andriamatoa Serge ary ireo mpikambana izay miara-dalana amin'izany filohan'ny RCR izany sy reto vahiny izay nasaina manokana nandray anjara tao anatin'ny fantanena ihany koa izay ialana tsiny fa noho ny ateren'ny fotoana moa zany a tsy afaka ny valampatra tsika na de samy efa mba nandray an'izay fantanena izay a de ny fisaorana no atolotra anao Andriamatoa Lazara Zafiarson sy anao filoha régional ny RCR ty Atsinanana fisaorana koa no atolotra ho atsika mianakavy a miara-ny tafatafa teto tamin'ity ariva ity a ankasitrana manokana ao anatin'izany ihany koa ny zana-bahoaka zay efa nitondrana fisaorana teo a tsy adino ao anatin'izay ny Andriamatoa filoha talia général ny radio télévision Sisel Thomasina izay nafahana nanantanteraka izao fandaharana manokana izao ary de ametrahana ny veloma mandram-piona mandram-pitafa ho amin'ny manaraka indray misaotra tompokoa ary de mametraka ny veloma ny télévision misaotra anareo tonga nametraka fanontaniana fa ny hevitra tsy azo raha tsy amin'olona maro makasitraka tompoko lahy mandram-piona tompoko vavy fa iamba aloha koa mbola tsy afa-po tsy ampy le fotoana